Bledina manolotra anao, parent. Bledina manolotra anao, parent. Charme be mihitsy docteur Sylvain manao an'iny. Bledina manolotra anao, parent. Tsika efa niresaka fetytsika, niresaka sakafotsika, rehefa mihinana sakafotsika dia misy fotoana mivalana. So dia mba resaka fivalanana indray aloha no resahantsika nio ho an'ny zazakely. Tonga dia efa fantatrao tsara hoe resaka fivalanana zazakely no resahantsika androany. Inona zany ny atao hoe mivalana? Ny atao hoe Sady misy mivalana, andrazaka tsy valana. mivalana ny zazakely raha ohatra izy ka ranony be ny kakany. Raha ohatra ka malemy be koa ny kakany ary raha mikakany mihoatra ny intelo isan'andro izy. Izay zany atao hoe mivalana ny zazakely. Tena miala tsiny fa ny antony iresahana an'izay manko dia ny rehefa mivalana ny zazakely dia manary rano be dia be dia iny sanatria mety mahatonga fahafatesan'ilay zaza rehefa avy eo raha vao tsy voatsabo. Inona avy ny antony mety hoe mampivalana? Be dia be ny antony mampivalana fa ny voalohany indrindra aloha dia ny loto zany tena mampivalana. Dia zany hoe sakafo tsy ara-dalàna dia mety mampivalana zazakely, ny tanana maloto mety mampivalana zazakely, ny aretina maro samihafa ihany koa nefa mety mampivalana zazakely. Ohatra hoe mikohaka be zao le zaza fa mety sady mikohaka be izy mety mivalana ihany koa. Zazakely koa raha vao maniry nify dia mety mahatonga fivalanana ho an'ilay zaza ihany koa zay. Ny ankoatran'izay ny kankana koa mety mampivalana fa matetika manko tsika ray aman-dreny raha mbola kely le zaza dia mahavatra manome odi-kankana araka ny tokony ho izy isaky ny enim-bolana na isaky ny 3 volana arakaraka ny taonany zazakely. Io nefa tena tokony ho tohizana foana mihitsy ary na itsika olon-dehibe ara dia tokony hihinana odi-kankana ihany koa. Ny teny toe dokotera hoe raha maniry nify ny zaza dia indraindray koa mety mivalana dia ny akoho koa zany rehefa maniry nify. Izay mahatonga ny akoho tsy mivalana mihitsy. Satria tsy mba maniry nify ny akoho. Ny gana ihany. Za aloha tsy mahalala ny momba ny akoho fa ny olombelona ihany fantatra. Mahafaty ve ny fivalanany zazakely? Tena mahafaty ny fivalana zazakely amin'ilay teneniko teo hoe very rano be ilay zazakely, misy elektrolita maromaro sy minéraux ihany koa izay ilain'ny vatana izay very rehefa mivalana zazakely dia ireny zany ny tena mety mahafaty ny zazakely. Dia amin'ilay izy very rano dia tena tokony soloina ilay rano very. C'est le sirop? C'est soluté de réhydratation orale indikan'ilay sirop moa zany amin'ny teny vahiny izy. Ina? Soluté de réhydratation orale. Fa any amin'ny pharmacie na any amin'ny tobim-pahasalamana mety tonga dia efa misy an'ilay izy anaty sachet iny dia hoe atao any anaty rano 2 litatra dia sotroiny ny zazakely mandritra ny 420 ora. Iny ny fatra hohaniny zany dia arakarak'izay atorin'ny dokotera na any amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza anankiray. Raha ohatra ka any amin'ny toerana tsy ahitana sirop nefa ny zaza dia misy ilay atao hoe ray sy valo. Mahafantatra ilay atao hoe ray sy valo daholo ihany kosa angamitsika. Zany hoe averiko kely ihany aloha valo dia tafaverinao. Verina ny ain'ny zazakely aorian'izay ray sy valo izay sira eraky ny sotro kely siramamy imbalo ny sotro kely atao anaty rano 2 litatra. Izay ny maha ray sy valo anazy. Sira eraky ny sotro kely anaty rano 2 litatra, siramamy valo sotro kely anaty rano 2 litatra. Ray masy valo izay. Aleo sao dia atao valo kilao ilay siramamy. Ie, lasa tsy mitovy ilay izy amin'izay fotoana izay. Dia izany zany manampy ny zazakely ahazo an'ilay rano, amerina an'ilay rano very satria tsara ho fantatra fa ny zazakely dia mora maty ary ny zazakely nefa dia mora velona ihany koa raha ohatra ka aingana sy ara-dalàna sy ara-potoana ny fotoana hitsaboana anazy. Misy hevitra hafa vera ohatra somary sarotra be mantsy manome an'ilay zazakely ireny ilay sirop sotrany. Misy hevitra hafa ve fomba ahafahana manome anazy? Samy zavatra hafa mihitsy koa afaka omena anazy mety mahasolo an'ilay manala an'ilay déshydratation. Ankoatran'ilay sirop ndresantsika teo ilay ray sy valo ndresantsika teo eny amin'ny pharmacie koa zao efa misy karazana sirop efa miezaka mihitsy zany mpikaroka hoe ahoana ny fomba hinanan'ilay zaza an'ilay izy satria somary masira sy mamy ilay izy dia vao maika raha mampandora vao tsy sarotra be manome anazy. Fa ankoatran'ireo fanoloana rano izay hitany amin'ny tobim-pahasalamana sy toeram-pitsaboana ireo misy
toizana foana fampinonoana zany raha mbola minono zazakely dia ampinonoana foana ary atao mihoatra noho le isaky le mazatra anazy arany le izy ny rano maty ihany koa dia azo omena ny zazakely foana zany hoe rano tsy misy niny le rano maty izy mba tsy ho faty rano avona ampangotrahana moa zany atao hoe rano maty rano avona ampangotrahana dia mety mangatsika dia ankoatran'izay ihany koa afaka amena ron-dasopy ny zazakely rona karaoty zany zany tena ilain'ny zazakely mihitsy mamelombelona an'le ainy ranona karaoty tsy mampivalana fa rehefa tsy mety mihinana izy tonga dia ataony amin'ny hôpitaly na any amin'ny dokotera zay dia amena ranombary foana zany rehetrarehetra teneniko zany zany a alohan'ny hitondranao anazy any amin'ny tompam-pahasalamana fa indraindray milahatra be vao tonga any amin'le dokotera na lavitra be le toerana tongavana any dia tonga dia tsara omenan'izay izy raha mbola vo ao an-trano raha mbola ao an-tranonareo izy a dia tsara tonga dia omenan'izay rehetrarehetra izay ny ankoatran'izay ihany koa dia azo tohizana foana koa ny fanomezana akondro na andrahoana dia le purée ana akondro iny zany afaka omena zazakely potsehana dia afaka amena yaourta ihany koa ny zazakely matetika eo rehefa mivalana dia tsy amena yaourta fa afaka amena yaourta mba mamelombelona ny ainy a manadio ihany koa ny any anatin'ny kibony zazakely any fa ny tsy azo omena koa dia tsara fantatra ihany tsy azo omena tsy azo omena dia ny sakafo be fibra ny tena tsy azo omena ohatra ny hoe ny anana zao be fibra dia tsy dia azo omena zazakely raha mivalana izy poireau reny zao tsy azo omena koa satria reny koa vao maika mangotraka maimboelika efa nandramanao anga ainy rehefa mampangotrahana amin'ny poireau dia nony fofa maimboelika be dia ankoatran'izay ihany koa manga koa raha amin'ny fotoanany manga moa zany raha vao zavatra misy fibra zany dia azo omena zazakely raha amin'le fotoana fivalana iny tsy azo atao fibroscopie koa izy zany zany misy fibra fa tsy azo atao hoe rehefa mivalana izy tonga dia goavina omena tonga dia tapina ny taona misy manome ranongoavy ihany koa fa iny arakaraka le sady mila madio tsara iny fa sao dia zavatra nirofina tery amin'ny anina tery dia vao mahay mivalana ny zazakely raha efa mivalana izy mbola amena loto ihany ndraiky koa iny atao hoe béton alimentaire inona béton alimentaire sarotra indray mamoaka an'io rehefa avy eo ahoana ka ny ahafantarana hoe tokony entina any amin'ny dokotera ny zaza rehefa mivalana akoatra le mihoatra efa intelo izy ny loatra misy mailomailo tsika zany rehefa mivalana zazakely satria indraindray le zazakely a raha ohatra ka mbola hitantsika amin'ny lalao eny zazakely raha mbola matsaro izy dia lasa izy miazakazaka mipelipelika amin'ny lalao nefany a raha ohatra ny zazakely mbola misy lomalemy ohatra dia hitanao mihetsiketsika eo ihany izy fa mila jerena ny lomaleminy sao dia milentika be ny lomaleminy efa sinana déshydratation zany raha ohatra koa ka sendra tsy matsiaro teny izy fa tsy hoe milalao le nyresantsika teo a dia tokony hoentina any amin'ny dokotera raha malemilemy noho ny isan'andro izy dia tokony efa mailontsika zany fa tokony hoentina any amin'ny dokotera izy mety milalao ihany izy mety misakafo ihany izy fa malemilemy noho ny isan'andro ankoatran'izay ihany koa ny maso mila jerena tsara na itsika olon-dehibe arany a rehefa reraka rehefa tsy ampy rano a dia milentika io maso io dia mila jerena tsara zany hoe raha vao milentika mason'le zaza noho ny isan'andro a dia tokony hoentina any amin'ny dokotera izy raha ohatra koa izy a ka tsy masakafo mihitsy zany hoe amena sakafo izy mihinana ihany izy fa alohany daholo ohatra izay zavatra mihinana azy eo na ranony io a na ventikaniny io a zany hoe mandotsy zavatra miditra mihitsy zany any amin'ny ain'le zaza tokony hoentina any amin'ny dokotera izy raha manavy ny zazakely ka sady mivalana hoentina any amin'ny dokotera raha misy rano fivalanany a tonga dia hoeto any amin'ny dokotera raha ohatra ka tsy misy fiatsarana ihany koa ny toe-pahasalamany ohatrany hoe nitazotazominareo misy manko ray aman-dreny hoe tsy manino fa efa mivalana ohatrany io ihany izy dia afaka izy afaka ray andro na 2 andro e fa raha hitanareo fa tsy isy fiatsarany na hoe efa tany amin'ny tompam-pahasalamana izy zafady raha fa tany amin'ny tompam-pahasalamana izy a dia efa nahazo fanafody efa nahazo ndrehetrarehetra nefa mbola tsy mety tsara hoeto miverina any amin'ny dokotera re tompoko dia rehefa tsisy atao koa nareo dia indana makany amin'ny dokotera tsisy atao ahoana azo soroana avy fivalanana retim-pivalanana be dia be mihitsy ny fomba azo isoroana fivalanana ary tena fomba tsotra izay tena zay indrindra tena hoe tokony madio foana zay finaingo tsara hoe mila manasa tanana foana na zazakely mila manasa tanana na itsika olon-dehibe mila manasa tanana ny olon-dehibe alohan'ny ikarakara sakafo mila manasa tanana rehefa anome sakafo ny zazakely mila manasa tanana rehefa avy mivoaka any amin'ny lavapiringa mila manasa tanana foana zay zany tena hoe ilaina mihitsy fanasana tanana
tapahana koa nio fa tsy hoe ho lava be iny no mandeha misy maintimainty be iny mandeha mikarakara sakafo dia avy eo manome sakafo ny zazakely zany zany azo soroana daholo ny sakafo saromana foana tsy le apetrapetraka eny satria misy ny lalitra sy ny karazany mipetapetaka ny kadradraka mipetraka eny ambony ireny sakafo ireny efa tany amin'ny toerana maloto izy mitondra loto makeo amin'ilay sakafo hohanitsika dia hohanina amin'izay ilay sakafo rehefa avy eo dia valana ilay zaza na tsika ao an-trano raha lasa voan'ny fivalanana dia gaga efa nanina ary nefa izay ihany ny karakaran'ilay sakafo teo efa nisy loto noentin'ireny zany dia ireny lalitra sy ny kadradraka sy ny karazan'ireny koa zany mila vonoina ao an-tokantrano ankoatran'izay ny eny amin'ny tokotany mila madio foana tsy aparitaka amin'ny fako tonga dia arinany amin'ny fanaripako ny ankoatran'izay ihany koa betsaka tsika amin'izao fotoana izao no mampiasa lavadrano dia tsara ho fantatra zany fa ny lavadrano tokony ho 5 metatra manodidina ny lavadrano iny tokony misy lavapiringa voalohany io zany tokony mampiasa tokony farafaratsiny zany 5 metatra miala n'iny zay tokony misy fa lasa any amin'le rano sotroina indray iny rehefa veo na any ambany tany any ary izy dia zay le hoe mihinana dia tena hoe zay zany mila fantatra satria tsika betsaka mampiasa lavadrano dia tokony ohatran'izay zany no toerana misy anazy dia tsy mihinana sakafo tsy misarona iny an-dalana ihany koa satria tsika betsaka zao le kobakoba reny tsy azo hany mofo anana tsy misarona allo hita hoe madio le mpivarotra madio le toerana hivarotana fa matetika ny akaiky fako matetika ny akaiky fako koa misy any mpivarotra reny dia enonareo no mividy dia tena tsy zay tsy hividy eny zay sady zay efa naterahany gastropizza zo dia zay tsy hividy eny eny ary misotranao ny docteur Sylviana amin'ny an'izay fanazavana mikasika ny aretim-pivalanana izay ho an'ny zaza fa dia mba vahoamana mpomiheritra ho anareo ny tokantrano any iny fandaharana iny iny zanam-pandaharana iny le antsoina hoe parent zay natolotra ny Bledina ho antsika dia faingo kely alohany andraisantsika ny vahinintsika manaraka parent natolotry Bledina